Amin'ny fifahina lehibe indray no androsoana totokatranon-tsika eny amin'ny teny io ity a, tonga amin'ny fampianarana antsika izay mitondra ny laharana firy moa izany 20 any amin'ny zao anio izao. Manonona ny fiarahabana antsika rehetra totokatrano izay mihaino sy manaraka ny fampianarana sy ny fandarana dia avy hatranintsika moa dia hariva vavaka hametraka ny fotoana rehetra eo ampelantanan'ny dada malalaka Yayava sy eo ampelantanan'ny Yahosoa malala hariva vavaka atsika izany. Voninahitra ho anao dada Yayava. Misaotra anao indray satria nomenao fahefana sy fotoana indray ampianarana ny teninao hatrany, ampahafantarana ny marina amin'ny olona ambonin'ny tany ny amin'ny atao hoe fitsarana. Fa tsy mandeha ny fitsarana raha tsy misy ny teny izay hitsarana. Ary izao teny ampianarinao izao ilay hitsarana izay ambarany Elia, Ziadia Elia. Sao betsaka dada Yayava, fa avy any aminao ny fahefana amin'ny teny manome izao fampianarana sy fanambarana izao. Ianao ny loharano ary tompony izao teny izao. Avy any aminao izao ary tena niainga avy any aminao. Ary nomenao any Yahosoa dia izao ampitondrainao any tenako, Ziadia Elia. Sao betsaka dada Yayava. Tsy mitsahatra ny misaotra anao tokoa satria soa indrindra ny zavatra nomenao. Tena famonjena, tena fitiavana, saingy indrisy fa tena tsy tiany olona ny miainao an'izany. Kanefa misy voalahatra iainao an'izany, ary ireo voalahatra ao iainao an'izany, ary anisan'ireny ilay ho any amin'ny lanitra ny lanitra ihany koa. Izany izao jerevan'ny Elia zao, izany izao karohan'ny Elia zao, ary izany izao andrefasana ny teny avy any aminao. Hikaroka an'ireny amin'ny herinandreny anatin'ny fanjakanao masina. Atao mahay mihaino ny teninao amin'ny alalan'ny Elia ny olona dada Yayava, amin'ny alalan'ny Ziadia Elia. Mamaliva afaka mandrakariva. Sokafo ny sofin'ireo izay fanao vonjenao. Voninahitra anao dada Yayava. Amin'ny anaranao Yahosoa. Amen. Tonga amin'ny fotoana antsika izay iarahantsika amin'ity fampianarana ity izany a. Ho anareo izay manaraka amin'ny tele moa izany dia tsy mandeha ny tele amin'izao ora tenako izao fa misy fahasimbana. Ka ho anareo izany dia efa nanome toromarika foana hoe aleo mizatra jery sy mihaino amin'ny tele internet sy ny radio internet. Izay ny tsara indrindra. Aleo mandeha amin'izay. Satria io sisa no antokana tsy ho mety maty. Izay. Izay ny azo ilazana azy hoe io ny tsy mety ho maty fa sisa izay dia mety maty dia ho sahirana ianao dia ozy ianao ahoana moa izany za tsy mahita ho jerena zany ka dia aleontsika mijerena amin'ny internet foana ho any amin'ny radio na any amin'ny tele dia any amin'ny internet foana zany manaraka ianao. Izany no azoko itenenana antsika toromarika mialohan'ny rehetrarehetra zany. Hiditra amin'izay zany amin'ny ino moa izany amin'ny votoatin'ny resakantsika hoe atsipin'i Jesosy any amin'ny elo daholo izay mivavaka aminy. Ohatrany hoe ohatra ny hafahafa kosa izany lohateny izany. Mareko fa tsy natokana ho malagasy irery intsony ny teny fa ho an'izao tontolo izao. Ka isaky ny mahita zavatra amin'izay Elia ny mahasadravany Yahosoa amin'izay andehanana dia amin'ny alalan'ireny ny voan'ny fampianarana indray izao. Dia taiza moa izany ianao no miteny an'izany. Tany Amerika za farany teo izany izao. Ary vao tonga maly. Raha amin'ny androany izany tsy haiko izany ny daty androany dia hoe manahoana fa izay ny marina izany. Dia ny amin'ny faritra ny New York iny izay
de amin'ny faritry ny Washington iny zay a nandeha nitory ny teny a nampianatra ny olona ny teny marina ary tao anatin'izay fandehanana izay mihitsy no nahitana hoe tena hafahafa marina ny zava-misy ny amin'ny sary misy zany manerana an'izao tontolo izao fa tena tsy mety intsony ty zahatra ty raha tsy ampahafantarina ny olona mihitsy ny hoe iza zany Jesosy zany. Zay koa ny asany atao hoe Elia andravanizy andravany Jesosy zay nangalatra ny soratra masina ny Jiosy. Raha Ehosoa tokony tompoina dia novainy Jesosy fotsiny izao ny tao. Raha tokony Aiavany tokony tompoina dia nivadika Jehova fotsiny izao. Na hoe Yahvé, na hoe Jesoa. Elia tonga nravan'izay, mahitsy be mihitsy ny tenin'ny Elia. Ary mbola avokoa nravan'izay Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra. Fa mbola resaka Jesosy aloha zao. Jesosy Jehova aloha zany zao. Ka atodika amin'ny ampitan-dranomasina moa indrindrandrindra ty teny ty. Ary mandray ny anjarany koa moa zany malagasy eto an-toerana. Fa tena natokana ho any ampitan-dranomasina, indrindra fa ny Amerikanina. Tsy ndriko tsara mihitsy indrindra fa ny Amerikanina atodika any aminareo izay milaza fa tena mivavaka, tsy tia lalany marina mihitsy nareo. Dia atodika any aminareo ty teny ty sy rehetra mitovy hevitra aminareo rehetra rehetra zany. Fa tonga Elia hiteny aminareo rehetra rehetra olona ambony tany hoe izay miaraka amin'ny Jesosy dia miombany. Fa i Jesosy mihitsy ny manipy anareo any amin'ny elo tahaka anazy hitsipy makany. Fa mitsipy makany io Jesosy nareo io. Ohatrany hoe tsy mety kosa ny teninao, mety be mihitsy ny teniko ary marina ny teniko. Nampianatra kosa ny zay firy-taona anganareo navita nanohitra ny fampianarana Ehosoa. Aiza koa moa ny zareo manohitra an'io zatra tsy posibla zany. Marina be ny tenin'ny Elia. Elia tonga tena andrava mihitsy. Fa tsy mandeha ho azy reny hoe andrava izy fa tena mandrava izy ary mandeha amin'izay zao ny fandravana. Hoe izay miaraka amin'ny Jesosy dia ho atsipin'i Jesosy any amin'ny elo daholo izay miaraka aminy, izay mivavaka aminy. Inona ny antony mahatonga ny Elia miteny an'izay? Ziadia Elia. Tsotra ny antony mahatonga ny ziadia Elia miteny an'izay. Ianareo rehetra rehetra moa tsy niaraka tamin'i Jesosy dia mpanota. Ary tsy azonareo lavina mihitsy izany. Na Amerikana, na Alemana, na Frantsay nareo. Na Anglisy, nareo mantsy tena milaza fa tena tompon-daka amin'ity anarana ity dia izay mihitsy ny andefasana an'io teny io makany aminareo mihitsy ny hoe eny hoe ara ty. Aza manao tora-potsony nareo araka ny tora-po fanaonareo fa rehefa aso ny teny izay milaza anao fomba tenin'Andriamanitra dia ireo tsika fampiresaka fa nangefa alefaka io e dia toero ilay izy ary raha matotra nareo. Fa ianareo dia milaza fa mpanota daholo nareo. Anananay mihitsy ny rakim-peo nataon'ny mpitondra fivavahana aty Madagasikara. Eny ara fa manerana azy tontolo izao misy efa mandefa teny aty aminay aty koa efa azonay koa ny teny hoe mpanota daholo ny olona fa tsisy an'izany tsy marina, tsisy an'izany hoe marina sy masa zany fa mpanota daholo fa mila mibebaka fotsiny. Zay ilay hoe tena devolona mpianatra an'izany. Zay ilay nampianaran'i Jesosy hoe mila mibebaka fotsiny nareo. Avy any amin'ny devoly zany teny zany, ka raha avy any amin'ny devoly zany dia tsy mety mihitsy nge zany teny ataonareo zany ny dikan'izany. Teny-demony ve ny henonareo sy arahanareo? Fa tsy hitanareo nga ilay tenin'Andriamanitra hoe ho an'izay minimanota dia fatezerana amin'ny rehetra. Nao ka afaka itsika ny tenin'Andriamanitra mikasika any amin'izay Hebreo 10:10 aloha ny teny. Hebreo 10:10. Hebreo 10 manaraka tenin'Andriamanitra tsara tsika. Hebreo 10 fino zany 26 teny 27 zany no vakitsika ery amin'ny écran ry zany e. Zay Hebreo 10 teny 26 teny 27 no vakitsika ho voninahitry dada Iava sy Ehosoa. Fa raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia te minimanota zany dia io ataonareo hoe amin'ny olombelona dia tsy lavorary. Tsy maintsy manota kely ianao, tsy maintsy manota, tsy maintsy manao tsy mety ianao fa Andriamanitra mikomprandra an'izany fa olona ianao e. Fa mila mifonina amin'ny fotsiny ianao dia mamany fahotanao izy, mamela heloka anao izy. Tena devoly anie zany teny zany e. Avy any amin'ny devoly anie zany saina zany e. Ary zany ny proof fa
ilay Jesosy ny tomponao dia tena mpanipy anao any amin'ny elo. Atleast izao ny voalaza ny soratra masinato fa raha niny manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana amin'ny rehetra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Mametaka mihitsy izany tenin'Andriamanitra eo hoe fiandrasana mahatahotra no any olona izay manao fanenina manota reny, zany hoe tsy maintsy manota e. Tena avy any amin'ny devoly izany teny izany. Devoly no nampianatra anao an'izany, ary izay mahatonga anao mitsipy any amin'ny elo. Ka i Jesosy no nampianatra anao an'izany dia ho atsipin'i Jesosy any amin'ny elo ianao fa miomana. Rehefa mpivavaka amin'ny Jesosy rehetrarehetra, Jésus Jesus, dia omany no bagazy fitsipy any amin'ny elo anao. Dia ohatrany hoe efa vonona be ianao, ka raha ohatra ny vonona be amin'izany ianao dia tokony tsy mankany amin'ny dokotera rehefa marary fa ireto aho. Ary mataonao tsy mahazaka mamay fa mbola mitsotsoka ny tanana rehefa mirehitra, ireto ilay marary ny teny izy. Fa mataonao mbola mitady fanasitrahana, mbola matahotra mankany amin'ny elo anao. Ary ny fanahinao mihitsy ny matahotra io fa tsy ny vatana anao. Ny vatana anao ma tsy miverina vovoka iny dia tsy mahay ninina, fa ilay fanahinao no marary mahainao izao teniny Eliazy ady azy. Ny fanahy no marary rehefa mahainao ny Eliazy ady amin'ny teny sy mampianatra, satria mahafantatra ny fananareo fa io rery ny olona afaka mamonjy anareo eto amin'ity planeta Terre ity, io rery ny afaka ny olona tamin'ny fampitana. Dia ity hitany masonareo ity izay sady tsy rarainareo ny tsy hinonareo ny tsy hivakireo loha, izay koa moa tsy mivaky loha aminareo fa ny aza mba maty fotsiny ma. Dia fotsiny efa nomena hoe ny aza mba maty e. Antsika ny mihoana. Ohatrany hoe fa ahoana ny onanay aminao, tsy misy esaka lavabe fotsiny fa izay fotsiny aza mba maty, fa antsika no mihoana. Tadidinao fotsiny teny izay rehefa maty ianao dia hoe ohatrany hoe ka izay nge tsy maraha izay maty e, ka raha matanjaka ho ianao aza mankany amin'ny dokotera fa mahatonga mbola makany mbola kely aina ny dikan'izany. Fa izay fotsiny teniko izay fa fitenena ho an'ireto olona milaza fa hoe mbola manantena ny ho any an-danitra izany nefa miaraka amin'ny Jesosy, valiny tsy makany ianao fa makany amin'ny elo. Ary ny fivavahana hitanay mihitsy raha izaho manokana nandinika dia hoe ilay fivavahana, raha tany Amerika izany resahako, ny fivavahana dia tsy fivavahana mihitsy fa façon anankiray na metody anankiray anafenana ny ratsy atao. Izay mihitsy izy satria tena nahita mihitsy izay ny fisolokiana, tena arovana be izany ilay saromody hoe mivavaka nefa ny aratsiana dia tena taky reny mihitsy. Zavatra hitako tany izany. Izay. Ary anisan'ny olona maromaro ny olona taminay tany. Ary nahafantarana an'izany hoe faratampony avonavona hoe nao mahita ianao fa tena tsy marina ny ataonao, voapirofo mihitsy fa tsy izy ilay Jesosy a. Fa dia mamary fotsiny izao hoe izy tsy maintsy vonjeny, tsy maintsy vonjony izy. Dia comme ça fotsiny izy hoe izay tsy maintsy vonjeny izay. Ko raha tsy atao ohatran'izany izy ity. Ary tonga amin'ny teny hoe ho anareo Amerikanina, ho anareo hafafiana rehetrarehetra ankoatra anazy, manana anjara amin'izay koa ny Malagasy, mbola ho avy ny anjaran'ny Frantsay sy ny Allemagne, ho anareo any Inde, ho anareo any Togo, any Comore, ho anareo izay efa lalovan'ny tongotra ny Eliasy iny mbola ho lalovan'ny rehetrarehetra, dia efa miteny anareo fa voafitaka. Vous avez été trompé par le diable. Tena ny fitany dia volonareo. Ary izay ilay fampianaranao avy rehefa avy hoe mpiara-miasa amin'ny devoly nge izany Jesosy izany. Mpiara-miasa izany. Ary hiraka mihitsy izany, hiraka avy any amin'ny devoly izany. Meko anao hoe mifanaporofona. Eto izany tsy misy tsy hoe atezerana fa 2 arivo taona nanaovanareo any Osoanay. 2 arivo taona nanaovanareo an-dadanay Yahafah. Nandefitra tamin'ny adalanareo izy 2 arivo taona, tapitra amin'ny fandeferana. Mamaly raha ohatra ka mahavita mamaly, ary teny ampiasaina, teny no meko anareo dia mahavaliao amin'ny teny koa. Fa rehefa jovalinareo amin'ny teny izy mandiniha amin'izay, aza mitsangana intsony ho avocat du diable anareo. Aza mitsangana ho mpisolo vavana devoly intsony fa ampy izay. Ampy izay. Tena mampalahelo mihitsy nge ny manjoany olombelona, tena tsy ohatsony mihitsy e. Efa tena hoe miderelina complètement mihitsy izy fa tsy te halala nefa izy fa dia ataony ihany ny atao nefa sa dia tena tonga miteny foana hoe verena amin'ny marina, ao any amin'ny marina tena izy.
eto mantsy ny teny dia hoe fiandrasana matahotra sy fatezerana mirehetra misy teo fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana sy fatezerana mirehetra zay andaniny fahavalo rehetra kiza moa le fahavalo le mini manotra ianareo ke le fahavalon'Andriamanitra ny olona zay manotra dia mibebaka dia efa fahavalon'Andriamanitra zany dia volona mpianatra nareo an'izany fa tsy zany no teny soratra masina fa izao izay le zanak'Andriamanitra marina ary madio sy mahitsy ary masina aza manota intsony Jaona 9:1-10 mifanaraka tsara amin'ity boky Hébreux ity Jaona 8:11 oka hoetsikely zay teny zay Jaona 8:11 dia zao no voalazany tenin'Andriamanitra zany ary hoy izy tsy misy tompoko hoy Yahosoa za koa dia tsy manameloko anao mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony hitanao zao ny teny nambaran'i Yahosoa tena manizingizina sy manindry mafy mihitsy hoe aza manota intsony zany hoe tsy mety mihitsy ny manota eo anatrehany io Andriamanitra masina io ary ny anarany dia tsy Jesosy zany Yahosoa ny anarany ilay tena Yahosoa ilay niantona teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka amin'ny rano fa tsy Jesosy anao izany io tsy niantona teo izany io fa mpisamboka pisy lokony marina io borofon'izany nareo milaza fa tsy maintsy manota io daholo ny teny izy tsisy lavorary tsisy tanteraka zany fa tsy maintsy manota fa olombelona ihany ianao ka izay le nitompoinao Jesosy nanao an'izany aminao dia ianao manaraka an'izany fa ny teny nambaran'io Andriamanitra io milaza hoe fa raha mini manota ianao dia fatezerana mirehitra sy fiandrasana matahotra izay hamelon'ny fahavalo fatezerana mirehitra hamely anao zany miandry anao anakeny miandry anao hoe fa ianao lambolambony le Jesosy miara-miasa amin'ny devoly iny tena marina eo fa tsisy an'izany fa Andriamanitra micomprendre anao taiza Andriamanitra micomprendre anareo olombelona raha micomprendre izy tokony tsy nefa ny safodrano raha micomprendre izy tokony tsy nefa ny afony nandona Sodoma sy Gomora ary raha micomprendre izy tokony tsy nefa ny dao zao fahoriana mianjady zao eretinareo fotsiny raha tany resaka tany Amerika la glasy nilatsaka ny lanezy olona 5 maty tany afo nandorany California Los Angeles tao olona maro eny maty potika ny tanànan'olona ohatrany 30 latsaka teo angamba ny olona maty raha tsy diso amin'ilay vaovao tsisy force nareo olombelona ary tsy manana ny fahefanam-pitany ity nareo mianana rehefa tonga ny loza ka aza be vava reto za aloha tena mba miteny aza be vava mihitsy tozakay aloha ny teniko zany veto zany teny dia manizingizina mihitsy ny aza manota intsony avy tsy evakina mihitsy teny Yahosoa hoe ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Yahosoa hoe za koa tsy manameloka anao mandehana fa amin'izao sisa izao zay ny olona tena niaona tamin'io Andriamanitra marina io zany dia zao ny teny hoe amin'izao sisa izao ane manomboketo zany ianao aza manota intsony izay le tena niantona teo amin'ny hazo fijaliana Yahosoa no anaran'iny iny le ny teny hoe aza manota intsony fa i Jesosy zay mpisandoka ary mpanipy anao any amely kosa dia miteny hoe mahazo manota anao fa mibebaka dia mamela heloka io Andriamanitra io fa fitiavana izy exploiten'ny olona tena zany hoe devoly saina exploitena daholo ny teny rehetra mandeha Andriamanitra ny fitiavana ka rehefa mivavaka aminazy dia mahindra fo izy fitiavana izy fa tsy azo naovana ohatra zany masina izy dia tsy azonao atao ohatran'izany ny fitiavany tsy azonao atao ohatran'izany fa fanambaninana azy ary zany ataonao zany manambany manina izy miteny aza manota intsony dia anao nefa ry manambany anazy hoe tsy maintsy manota ary le Andriamanitra tsy izy mpisandoka Jesosy iny foana sy Jesoa iny ny entinao hitsandohana ny teny marina ny teny izy misy ohatra masina miteny hoe Andriamanitra tsy mihaino mpanota da ohatsika aloha hijery amin'izay tsika ny teny hoe reto avy ny ilazana fa mitsipy any amin'ny elana satria tsy miheno anao Andriamanitra io zay betsika izay teny izay aloha Isaya 5:1-2 ho teny omenana rehetra rehetra ohatran'izay koa misy Amerikanina mihaino anao oatra iaino izy ary tena tsy maintsy mihaino izy na tiany koa na tsy tiany amin'ny fomba manahoana vitanareo iny ihany nanaovako anazy zay ary tsy izy rery ny mihaino fa tsy maintsy mihaino daholo ny rehetra rehetra efa mpiomaniko dolodolo na ny frantsay na ny Allemagne ny Amerikanina ny Brezilianina
miomana daholo nareo fa tsy maintsy henonareo ny marina ary tsy maintsy mihaino ny ely anareo na mety nareo na tsy mety raha anatinareo na sy tianareo tsy maintsy mihaino nareo ary didina mihitsy ny aza ny fananareo ikaroka an'izany ely azany nareo de fianao mihitsy ny izy vitanareo eny any manotoyny zany eo azy zarery amin'ny mahazarery any zarery zany tokony tsy hiteny fa ny fahasahianay fahasahina araka an'izay naniraka anay iaiavasy eo soana anarany zany natao hoe ny irahany zany Andriamanitra lehibe zany Elia hiteny anareo maneran-tany hoe tsy izy tsony ty ataonareo ty fa rehefa te hiady amin'io tompony fahamariana io tovy ihany io ataonareo io rehefa eny aminareo ny loza io tsika ny teny isy atoko fa 5:12 sy ny 2 ino ny tanany avatsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fahamarina fa ny elokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo mampiafina ny taviny aminareo ka dia tsy mihaino izy mazava be ke le teny hoe tsy mihaino izy zany le meno anareo mpanota ty fa tena mipetraka mihitsy ane zany izy le mihaino anareo mpanota zany amin'izao sary zao satria soratra masina rahantsika mijery teo hoe tsy mihaino mpanota io Andriamanitra io da iza zany hainonareo mba apetraka eny lay toko sy andiny teo nareo vaneo mba hojerevan'ny olona tsara hoe fa ny elokareo nefitra mampisaraka an'Andriamanitra reo fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy mihaino izy tapaka kely hoe tsy mihaino io ampikarokely zao de tsy mihaino izy io Andriamanitra io zany tsy mihaino mpanota zany io la ny andro ianao hivavaka eo la ny andro ianao hitsofoka any amin'ny lalana tsy farehetrarehetra any hoe hivavaka ianao zao fa tsy mihaino anao zany io Andriamanitra io tsy olombelona izy ka anaovanao zany fetsika zany na eo tapenanao ny vola amin'ny masony tena mba mieritrereta ny teny izy tena mime mihitsy ny amin'le olombelona hoe ahoana ary ty ataonareo ty izy amin'azy rehefa manam-bola be anao dia tapinao maso Andriamanitra samy mieritreritra endry mahita loza ka miery ny adala mandrosika voa eny a mananatra sy miteny hoe tsy mampahery ny mampahery akory ny ty teny ty fa zay milaza fa mahery mihitsy ny totina sy tsingidina rehefa mandeha zao teniny Elia zao tsy mampatanjaka ny matanjaka akory n'izay teny zao fa raha miseho matanjaka ny matanjaka mandreny ty teny ty dia iny koa ny tsingidinany mampitsingidina ny matanjaka zao teny zao ary mandravarava ny miseho mahery zao teny zao aza mba miady amin'izao teny zao fa teny nanamboarana anao ka zay divana io teny io ary ny teny zay meko anao dia tany amin'ny tompony le teny zay namorona anao fitaovana fotsiny zany Elia zany hanamarina ny famarihana satria tonga ny fandravana zao to zao ka tsy maintsy miteny zay melo ny andravana iza ny andrava ho hitanao eny ihany re tokonge miara hitan'ny maso dia miara ende sofina tahaka nanenesana hoe mirehatra zany Los Angeles zany dia nyrehatra izy tsitsinao azo atao fa dia miandro koa anao tahaka nandrenesana hoe misy avandra be nilatsaka tany Amerika olona 5 maty zafadinitra tsy avandra moa fa neige olona 5 maty dia koatra zay tsy fantatra rengamonareo tsy manana sécurité aminay ka ahoana anao no maty ho azy eo zaiko rehefa mandeha ny loza dia tsy voasakanareo ny loza rehefa mandeha ny loza tsy misy herina fahefana afaka manakana ny loza rehefa mandeha zany loza zany nefa izy efa mandeha ary efa mandeha dia efa mipakany aminareo any avelantsika eo aloha ny sary aleva aloha ny tenin'Andriamanitra dia io zany nakay hoe tsy mihaino mpanota io Andriamanitra eo anao dia milaza fa mpanota dia vita ny sasangeny hoe izy koa ne tsy mpanota reto mpiantso Jesosy reto dia hatramin'izay 2 taona nareo nilaza fa mpanota génération manao ahoana teo reny nilaza fa tsy mpanota indray nareo nefa nina mibebanareo foana rehefa makany am-piangonana mifoana fa mpanota tsy mendrika Jesosy eo zay zao mpanota tsy mendrika oy e ahoana no nilaza an'izany tany am-piangonana tany dia tampotampoka reo milaza hoe tsy mpanota indray nareo zany nge vao mainka mbola marainy lainga anareo ihany tsy mena hatrany vadibady dela ohatra ny mpanao politika zavady mangatsika be moa tany dia somary ohatra manarakaraka le mangatsitry -10 degré any enjana be any -7 -10 teo foana zao ny température tany dia ohatra manarakaraka le koaka kely zany le mangatsika loatra tsy zakan'le vatana avy etỳ Madagasikara le izy mafy be dia atsika tena
ohatra misy nify manaikitra eny amin'ny tongotra. Kakabe zay rehefa miditsy ny trano fa feno fotsifotsy be ny tongotra sy ny tanana. Nefa ny anaty pataloha any, anaty akanjo any, akanjo mafana, mbola misy fotsifotsy any. Mafy be zany. Io antsika io zany rehefa tena mafy be fa zay moa tena vao nahita an'ilay gilasy. Lelanezy fa tena manaikitra ohatran' ireny nify ireny izy. Rehefa blindé be mihitsy ny izy zany. Gantana natao fa tena tsara fadiranovana fa ianao koa moa manao asany Ahosoany andehanana dia tsy kivy mihitsy iny fa iretany eny ihany fa mafy le izy. Tsy moramora hoe ianao ve tsy manao gantana zay aloha dia tena tsy nazaka mihitsy izay mivady. Hoe mba nalandrana tsy nanao gantana fa raha dia ohatran'ny hoe misy manaikitra ireny io tany io fa aingaikaingana nividy gantana aingana ty zay tsy nitondra an'izany. Vidy aingana teny amoron-dalana ty fa mba misy amoron-dalana fa ny sinoa no mivarotra amoron-dalana fa tsy zareo Amerikana. Fa ny sinoa dia ny amin'ny sinoa no mividy. Ny Amerikana indray tsy mivarotra amoron-dalana zany zareo. Anaty magasin be zareo no mivarotra zany. Zay any amin'ny Let's Travel reo mahita anazy rehefa mandeha ny Let's Travel fa aloha mbola tsy mandeha izy fa rehefa mandeha dia hitanareo eny any. Dia raha ny sary misy zany dia hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Iza zany le mihaino anareo ny dikan'izay. Fa tena mipetraka mihitsy. Nefa ianao dia mpanota foana hatramin'izay. Ary tena laza fa mpanota mihitsy ianao hatramin'izay. Dia ahoana izay no laza fa tsy mpanota ity? Tsy efa nisy an'lainga anakaiky indray ve izay? Satria ny mpitondra fivavahana dia milaza fa ny vehivavy fa mpanota daholo. Ianao rery manao razana maningana miteny hoe zay tsy mpanota. Nefa le mpitondra anao ry miteny hoe mpanota. Fa zay le avinavina e. Ary reto mpiara-dia amin'i Jesosy reto mpiavinavina mihitsy, mpiaro dia voly mihitsy ny tena mahavoan'ny zareo. Mahavoan'ny rehetra rehetra. Efa fantatra zao fa tsy izy io dia mbola rovana ihany. Zay ny profa extraterrestre io ary extraterrestre tena mpandeha misaina. Mandeha misaina mihitsy io zay ny tena asany io. Satria na dia voaporofo zao fa tsy izy ny ataon'i Jesosy io fa dia mbola iretanao ihany. Tena miforitra eo akaikiny io mihitsy ianao. Mba mieritreretany teny izy. Mba mieritreretana ianao. Zay zay olona ny fanenay tany tena tsisy nahavaly mihitsy le fa dia avinavina fotsiny hoe zay nanga tsy miova fotsiny amin'ilay anay. Hoe tsy izy anie io ataonareo io e. Miaraka amin'ny atezerana be moa. Zay moa tonga ny liana hoe hanao fampianarana spesiala ho any Amerika mihitsy. Hitanareo tsara fa iny hoen'ny Amerikana. Eliany no miteny amin'ny Amerikana rehetra miala amin'ny Jesosy fa rehefa teo any Amerika toy izao ihany. Fa raha mbola mietritra ho any amin'ny lantilanitra aza miaraka amin'io tsony. Aza miaraka amin'io. Fa nareo nge mba olona mirezaolina ihany e. Ananareo ny fahaizana sy ny fahalalana sy ny fahendrena. Ahoana tsy atakanareo n'ity hoe ny mpanota ho any amin'ny eny. Azay na miezaka an'io teny hoe tsy misy mpanota henon'Andriamanitra zany fa za mirediridy. C'est de la folie hozy ny vazaha. Folie tena tsy izy mihitsy ny ianao. Da ohatra isantsika indray ny teny aza. Manome tenareo indray ary fa zava-doza ny miandry anao mpanota io. Fa ny fanovanao an'ilay anarana dia efa milaza fa mpanota ianao. Satria Ahosoa dia manala ny fahotana fa Jesosy koa zany mampanota olona. Tsy mitovy ireo ny dikan'izay. Ilazako anao fa tsy mitovy mihitsy ny Ahosoa amin'ny Jesosy. Satria rehefa henon'ilay olona koa zany teny zany tany Amerika dia hoe io ny ao izy fomba mitovy amin'ny teto Madagasikara mihitsy. Mitovy mihitsy le toetra nefa nalefan'i Jesosy any amin'ny olona hoe io anie mitovy. Le fiantsoana fotsiny mahasamy hafa anazy fa io anankiray ihany. Izy hoe non. Le niantona teo amin'ny fijaliana Ahosoa no anarany fa Jesosy. Diso aloha zao nao anankiray zay. Ary le Ahosoa niantona teo dia niteny mihitsy ny aza manao teny intsony. Ka le Jesosy zay tsy niantona teo kosa dia miteny hoe manontany foana ianao. Ahoana ny ampitovizanao an'izany sary anankiroa zany? Ny ray niantona, ny ray tsy niantona. Ny ray miteny hoe aza manao teny intsony Ahosoa zay. Le Jesosy miteny hoe mahazo manota fa mibeba. Ahoana mampitovy ihany teo? Nefa ny soratra masina miteny fa raha mpanota dia tsy mihaino Andriamanitra. Ahoana ny mampitovy andreo ny dikan'izay? Todika manokana amin'ny rehetra rehetra hoe olombelo eto ambony tany samy miverina ny sainareo amin'izay nareo. Nahita mihitsy ny tena nalahelo mihitsy na mety tena ho any amin'ny elo reto olona reto. Tena ho any amin'ny elo reto olona reto. Ary raha misy ny tena mifikitra mafy amin'izany Jesosy izany dia tany Amerika ny tena hita. Fa tsy dia lala ninina mihitsy izy. Izy aloha miady lahatra izy aloha mba miady aminao dia tsy tantsony amin'izay izay mahina tezitra amin'izay ny anay ny anay foana e. Miaraka miatizirina be amin'izay tezitra be amin'izay. Ka ina moa natao ina moa na tezitra moa tsy tezitra tsy fidirana zany io dia
ny marina foana izy mbola manaraka lay le te hevona kely zaiko mangatsika be izy ary am'izay koa zay nandalo tao Turquie moa zay taminy ao koa mbola glasy koa ondray tsy nisy neige fa tena mangatsika be mihitsy zay tanina rehetrarehetra zany tam'ity de mangatsika be asa ndeny amin'ny manaraka za koa miteniteny hoe ho any amin'ny glasy ake tena hita glasy koa ny teny izy fa tena oatra lenjana ihany le mipetaka ao mafy be any izy toy atsika any teny ary Korinthianina voalohany Korinthianina voalohany zany hoe ianao zany izy nilizika ny avy mandeha de tsy maintsy miteniteny foana ianao rehefa avy eo teneny olona ka zay nandefasana ty tonga teny dana jerevo daholo misy ahafahanao miteny anazy satria tonga ny farany ety zany ny vavolombely ampangasi tsara anareo am'izay ty teny Elia ty nandeha tany Togo nahazo teny ny togoleny nandeha tany Komoro nahazo teny ny komoriana izy eo nahazo teny ny silamo tamin'ny alalan'ny Elia hoe verena de so adresinareo miantso Andriamanitra Abraham nareo tsy alano anarany fa iavahano anarany Andriamanitra Abraham jereo ary amin'ny Sefer Torah mbola iverenatsika daholo reny mbola iverenatsika reny fa tsy ko hoe mandromandro eo am'izay ndreny raha tsisy mandromandro zany miaraka amin'ny Elia zany tsisy mipetrapetraka zany hatramin'ny farany io aza mbana tena ny andriandro zany ianao raha miaraka amin'ny Elia zany de tena ay piady zany Elia zany ny anadikazana zany hoe Elia piady ny dada Iavasy Joshua ny rany izy rery ety amin'ny planeta terre nareo ty ary tena mavita miady rery izy ho voninahitra dada Iavasy Joshua ary ataony Elia ho reharehany dada Iavasy Joshua mihitsy izay ataony Elia ity irery Elia ity fa manana ny dada Iavasy Joshua izy ary miady rery izy tsy maintsy mandresy ny voninahitra ny dadako Iavasy naniraka ary tsy maintsy voavalany rany Joshua zay nalatsy ny taon'ny azy fijaliana Elia ny anao an'izay Korinthianina voalohany toko fainina andininy fa sivy eno iny ty teny ty moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina de toe tsy marina de mpanota zany ohatranao io ny olona tsy marina de tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra miomany ianao zany ianao tsy marina mpanota io ianao le miteny hoe tsy maintsy manota fa tsy lavorary zany ianao zany de tsy ho any amin'ny lanity lanita fa de fa mionona teny zao ataovy maximum ny adalanao fa tsy ho antsony ianao la ny andro ivavako fotsiny fa hoe tsisy miaino Andriamanitra ary tsy manana akse makany amin'ny lanity lanita ianao tsy manana akse mihitsy ianao zao tena nisy olona napaelana entre parenthèse kely ty nisy olona napaelana ty resaka hoe anderoplanina ty ka izy reto lehilahy marokanina anankiroa zay tsy haiko na maheno zareo de mety mahitana mandregna fa ny afrikanina moa tena tsy de tiany olona rehetra vo mivoaka amin'ny faritra Afrika tsika zany ka hoe andeha ho any amin'ny faritra ireo mpanan-karena Europeana reo fa tena fanambahina zay tena nambanina mihitsy ny tany nambanina mihitsy fa tsy haiko nga mafa Yahosoa mihitsy nga mikapoka an'le olatra de miteniteny foana de manginaingina fa tsy mahasamy teny aorianan'iny de zay fotsiny sisa nijerijirivana izy ary reto olona rehetra satria zay koa samy teny tena samy teny ary samy mamaly mihitsy ohatran'izao le sary de reto olona rehetra moa zany hoe tsy hita moa zany ny hotelany rehefa zany hoe taraiky zany le fandefasana an'le hotel ka izy tsy mahay miteny anglais de zahay no voatery niditra antsehatra nanampy anazy satria hoe tapatapain'le mpampiditra tao amin'ny europlan isany sy karazana zany hoe tsy mahafaka mandeha nareo de nala hely moa ianao amin'ny hoe ianao mahita hoe olombelona ty any tany lavitra de niditra antsehatra zay mba nanampy hoe aiza le problème anareo zany satria izy valahy tsy mahay miteny anglais tsy mahay miteny inona mihitsy re tsy miteny anglais tsy mifandray mihitsy ny resaka de niditra antsehatra am'izay moa zany zay nanampy an'izy valahy teo hoe io problème io aiza zany mba sy ho anay de ay zany hoe le hôtel zany tsy nandefa an'le taratasy an'le autorisation hoe amatanana ka raha vao tsy hita zany zay de bloqué zareo andeha aty Madagasikara zareo tao Istanbul zany io sary io nandeha de voatery zay nanazava tamin'le mpampiditra hoe aleo zany ho karakaraina le hôtel satria mbola misy adiny indray aleo karakaraina le hôtel satria izy lahy tena tsy mahafantatra le resaka mihitsy de reo olona be dehibe rehetrarehetra tao reo andeha roplan fa eo amin'ny roanjato io ngamy nisany nandeha roplan dimipolo am'y zato teo satria feno mihitsy ny roplan tsy mba nisy nanampy mihitsy na ndray aza an'izy roa lahy
marokana reto lahy reto. Fa izahay no niaraka ny karakara tamin'ny piaiza le problème niantso taty Madagasikara indray raha zay. De ahoana ny fipetraka an'ireto olona reto? Satria izy tsy mahay teny anglais dia tsy hitany mihitsy izy eo avaly teo. Moa efa natositosiky le mpapiditra izy hoe mahazo mandeha nareo. Dia taitra izy lahy satria ratsy be zany hoe ny tan'olona zany no tavela ao anatin'ny port anankiray, aéroport anankiray. Ratsy be zany. Dia gaga anefa fa dia reto olona reto dia milaza fabovavaka daholo fa navelany teo io olona io. Tsy manisy ny raharaha fa izay irery no nitsangana nampy an'ilay olona hoe ho an'i Madagasikara re olona reo andao ampiana izy. Dia izay no niantsoantso nampifandray an'le zareo tao Turquie amin'ny aty hoe izao ny fandehan'ny papia. Dia niditra antsehatra teo foana zay mariky ny fitiavana sy ny hoe tsy tia mamela olona any amin'ny fahoriana zany. Nasiona mihitsy ny zany le izy koa mandeha automatique amina hoe ndao ampiana izy fa mampalahelo. Dia vita ihany moa zany ny taratasin'zareo dia nazo afaka nandeha ihany le olona nitafaraka aeroplana ihany zay fa ny accident le taratasy taty satria le olona taty koa tsy mivaky loha. Tiako tenena anareo zany hoe tsy moramora ny zavatra rehefa misy problème zay. Zany aiza moa mandeha makaty Madagasikara misy problème ohatran'izany. Raha misy problème anao dia tsy avela mandeha. Manahoana zany no mpanota ho any amin'ny lanitra ny lanitra. Elefantena tiako apetraka. Fa akaty Madagasikara aiza anao ahoana ny fahasahotana hoe tsy akory ny hôtel efa tsy nazo nandeha anao. Ary marina aloha le réaction zareo tany Turquie satria ohatran'ny hoe lasa ohatran'ny olona clandestin zany. Fa zay efa mafantatra hoe tsy clandestin izy satria tena olona andeha hiasa ry zareo. Na tsy olaingana moa dia voavaingana ilay izy. Sosotra be ilay olona rehefa avy eo hoe tena mahafinaritra be ny nataonareo dia miasa soa moa tsy dia mila teratera fa dia rehefa voavonjy ilay olona tamin'ny loza naiky ananjora satria ratsy be raha tavela tao efa nahafinaritra fotsiny satria tsisy ny raharaha mihitsy. Manahoana ny fandehananao makany amin'ny lantilanty ianao mpanota io? Zay no tiako apetraka eto. Fa raha ny eto tany azy hitaingina aeroplan efa mahasalotonao ohatran'izany. Manahoana zany ho any amin'ny lanitra zany? Afaka miditra any ve ny mpanota? Valiny no. Dia tena miteny anao fa tsy miditra an'izany ianao lany andro eo fotsiny ao. Tsy miditra an'izany ianao. Tsy miditra an'izany ianao. Ary tena miteny marinanao mihitsy tsy misy mpanota mahazo makany amin'ny lanitra zany. Zay le izy eto. Ny olona tsy marina mpanota tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra aza mety fitahany nareo. Fa dia izay mihitsy le teny hoe aza mety ho fitahany. Aza mety ho fitahany mpitondra fivavahana. Aza mety ho fitahany izay milaza famaitenin'Andriamanitra. Fa zany ny soatra maso ny mpanota makany amin'ny elo ny dikan'io. Fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina ary ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankirina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy makany mihitsy nareo aza manantena ny hoany zany. Efa mitenareo mihitsy zany sotra masiny hoe aza manantena ny hoany. Tsy mahazo makany ny mpanota. Tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny mpanota. Kategorika be zany teny zany dia entitra zany teny zany. Noho izany raha ianao zany mieritreritra fa ho any noho ny amin'ny teny le mpitondra fivavahananao ianao sy izy miara-mitsipy makany amin'ny ela tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny mpanota. Izay no tonga aloha teny hoe natsipin'i Jesosy any amin'ny elo daholo nareo izay nivavaka taminy. Satria izy tsy mahazo makany nareo koa tsy afaka makany. Izy ny lehibe ny nampanota anareo. 2 taona nareo nasainy nanota ary mibebaka foana. Dia tsy mendra zao indray mbola miverina manota fanondroana indray manampy ny fahotana hoe lasa tsy mpanota indray hono ianao nefa ianao mpanota hatramin'izay. Jereo izay izy anainga nampanaoviny Jesosy ianao sy Jesoa anao. Ho tsy tonga saina ihany ianao. Mbola izay ihany no ankalainy nefa ny zatra marina ny teny nomeko anao. Ny olona ianao zany tena tsy manota intsony sady tsy mahay manota ny tsisy trasy na ota. Ary tsy mahay manao ratsy ny tsisy trasy na ratsy. Asiana ratsy indray ny marina. Ary zay tsy mety manao ratsy zany zao no exemple taminao zay tany Istanbul zao zay tena nampy olona. Fa nefa le olona izay milaza be dia be fa mivavaka fantatra fa mpivavaka daholo ireo. Jery fotsiny nefa dia mahay miteny anglais sy mahay miteny frantsay ny be dia be ao. Fa tsy miraharaha mihitsy.
fa izay le malagasy kely ambanina zay le tena mijoro irehare malagasy mihitsy zay mizay anay hoe ambanina mihitsy le malagasy fa tena vomay zay nitsangana tsara mihitsy hoe tsara ny firenenay satria voan'ny teny Eosoa ary matoa ny fidiny Eosoa tsara ny dika zay tsy nanaiky nambanimbanina mihitsy zay hatramin'ny farany ary gaga mihitsy le olona nanaovanay anazy hoe nataonareo any raha mianatra manambanimbany dia tenenaiko mianana koa le olona rehefa tratra anaiky zay nga manaiky an'izany mihitsy fa tena enjana be ny fanambanina fa firenena tena nahita mihitsy zay na ahita mihitsy zay tsy manaiky nefa nytantareko anareo reny moa sasany fa zay nefa le olona manambany io izy fa devolo manao anazy tsy hitany izy nefa ny milaza fa mivavaka nefa ny mpanota ho any amin'ny elo fa mieritreretany tena izy to Elia mahaiza mandinika tsara tsy ndriko tsara zay teny hoe tonga Elia mahaiza mandinika tsara ny endry mahita tany loza ka ameriny adala mandrosoka vo teny faramelony amaranantsika ny teny hojerevantsika am'izay ary ny teny hoe raha tsipiny Jesosy any amin'ny elo daholo na rehetrarehetra zay miara-dia amin'ny Jesosy izy mihitsy manipy nareo any Apocalypsie 21-27 donge vaketsika ty Apocalypsie 21-27 Apocalypsie 21-27 zavady indrindra ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina hitanao zany ny olona mpanota tsy masina tsy mahazo miditra ao amin'ny lantilanta mihitsy ny olona tsy masina izy soratra masina tsy mahazo miditra ao mihitsy ny tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa zay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana zay ny zanak'ondry any tsy mahazo miditra any amin'ny lantilanta mihitsy ny enao tsy anao ilanty io tsy any mpitondra fivavahana tsy anareo olombelona fa n'lay tompony ary ny tompony ilay masina indrindra Iahivah no anarany Andriamanitra Abrahama izy ary ny zanany dia Yahosoa le maty teo amin'ny hazo fijaliana iny lay nyteny hoe iny zanany mahalala iny hoe iny zanany mahalala iny no nyteny hoe aza manota intsony fa le anao kosa miteny taminao le Jesosy tsy izy hoe manontà na i Jesoa manontà dia mibebaka rehefa avy eo taiza nisy teny miteny an'izany rehefa nodikodina ny teny maro misotra masina mihitsy miteny hoe aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanteranareo zany amin'ny lantilanta tsy vitan'raha Jesosy mihitsy izany teny zany fa ny Jesosy dia zao kosa ny teneny hoe afaka manota ianao fa mibebaka rehefa avy eo mahazo manota dia mibebaka fa Andriamanitra fitiavana le Andriamanitra jereo zany hevin-demony zavakitsika ny teny eo Matthieu 5:48 ary amaranako ny teny Matthieu 5:48 dia mifarana hatreo ny fampianarana ny amin'ny voalohany hiditra amin'ny faharoatsika rehefa avy eo Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny toy ny fahatanteran'iray zay any amin'ny lanitra zava-be io aoka nareo ho tanteraka tahaka ny fahatanteran'iray zay any amin'ny lanitra ny lanitra lay dada Iavah tanteraka rehefa ho any amin'ny tokoa ianao aoka anao ho tanteraka oatra anazy ka izy ny tompontrano lalàna ny tompontrano io ny tompontrano no miteny hoe za tanteraka ka rehefa tanteraka aoka koa anao tanteraka vao mahazo makaty amin'ny trano koa ty ohatran'izany io ary raha ohatra zao ny tompontrano miteny hoe tsy azo io foana sigara ny trano ka raha miditra ao anatin'ny tranon'lay tompontrano ny mifoka sigara roahany avy an-trano automatika zany fa raha tsy mandrokana io dia izy mihitsy nyvendrina fa raha tena tompontrano no miteny hoe tsy azo io foana sigara ny tranoko ka miditra ao lay vahiny mitondra sigara dia tsy maintsy roahany dia ohatran'izay dada Iavah io masina izy tanteraka izy io hitantsika hoe tanteraka no zany aoka ho tanteraka oatra anazy koa nareo tahaka ny fahatanteran'ny rainareo zay ny amin'ny lanitra raha vao tsy tanteraka dia tsy mety ilaina ny hoe tanteraka zany dikan'izay ary miaraka amin'ny Yahosoa rery ihany ny tanteraka dia zao ataon'ny Elia zao satria Yahosoa sy Elia anankiray ihany zay ataon'ny Yahosoa dia ataon'ny Elia zao ny fahatanterany manatona any Yahosoa zay ny teny mifarana inona ny antsoko ataonareo miantso nareo rehetrarehetra olombelona rehetra aza mety fitahany Jesosy tsony fa atsipin'io any amin'ny elo mihitsy anao fa ndraikanao zay ny fanazavana
tena voafitaka ianao ianao tsy ho any lantilanta zany raha mbola hitady an'Andriamanitra ianao sady tsy mahita anazy ianao no tsy mahalala anazy satria zao ny mpanota de sady tsy mahita anazy tsy mahalala anazy. Jaona voalohany toko fahatelo amarana antsika ny teny. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina vakitsika ty voninahitra daday avazy Joshua. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota, fa izay rehetra manota de sady tsy nahita anazy no tsy mahalala anazy. Mazava-be io tenin'Andriamanitra io. Tsy nahita an'io Andriamanitra io mpanota io mpitondra fivavarana io zany tsy nahita an'Andriamanitra zany io ary tsy mahalala anazy zany io. Mpiara-miasa amin'ny devoly io toriana aminao io Jesosinao io tsy izy io. Ohatra hoe Elia mba moramora ny vavanao, tsy mety moramora tsony ny vavan'ny Elia. Ny vavan'ny Elia vao mihamafy ary mihamafy hatrany ny sofinao ny amboary am'izay iaino ny famarinana. 2 taona zay nanaovana ny dadana Yahava. De hoe nao rery vita inona ka za rery ny vita inona. Meko valiny foana ianao. Profanjany zay efa miteny hoe aza te mijery tsony tele lokaly ianao reto Madagasikara any amin'ny internet mijery jereo zao ny akasiparana nataon'ny devoly ao. De maty fotsiny hoe le metery any zao akasiparana devoly zany. Ka aza mety mijery aza miantehitra amin'izany tsony fa ao ny internet mbola libre ny internet ifampiresantsika ifampijerevanareo aminahy. Hitanareo tsara ny sariko de ndana mijereo nareo fa hafa foana ny mahita ny teny sy ny fampianarana. Zay zany ny fiarantsika indray tamin'ny teny io tia. Miraso tsiketra samy tenao soa fa ny teny de manao mihitsy hoe zay rehetra miaraka amin'io Yahosoa io tsy dadamala Yahava de tsy mahay manota intsony. Zay mazava-be io izay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota intsony. Io mazava-be ary tsy misy ota intsony zay rehetra ao aminy. Ary namafisiny eo amin'ny Jaona voalohany toko fadimy andiny fafito ambin'ny folo nge vakitsika ery amin'ny valo ambin'ny folo moa zafady. Jaona voalohany toko fadimy andiny valo ambin'ny folo. Fantatrika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra de tsy manota ta de tsy mahay manota zay tena miaraka amin'io Andriamanitra io zay naterany ta de tsy mahay manota intsony. Fa izay nateraka Andriamanitra de miaro ny tenany ka tsy mahakasika azy kory ilay ratsy. Tsy afaka mikasika anazy tsony ny devoly. Zay ny tena teo hoe zanaky ny avo indrindra. Tsy voakasika ny devoly mihitsy izy. Sambatra be anao rehetra ka tafaraka amin'ny Elia. Aty amin'ny Elia reny any mety hoe Elia de ty hitanao sary ty areninao feo. Zay miaraka am'kirery any am'ty planeta Terre ty tsy mahay manota intsony. Tena miteny marina aminao. Raha navita zany nareo 2 taona zay tokony efa vitanareo io. Nareo tao amin'ny Jesosy ry Jesosy maro samihafa. 2 taona nareo nge nampivavaka sy ny vavaka fa tsy afaka nareo le olona. Ianareo koa raha maza fa tsy afaka. Tsy izy nareo ny dikan'izay. Rehefa tonga kosa ny Elia afaka zay niaraka taminy ny endry mahety tany loza ka manatona ny Elia ny adala mandrosoka vody any amin'ny elo. Vidio zay tianareo am'izay. Pikely famarana anazy Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahasivy. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahasivy. Izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota satria ny voly no toetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Ny olona tena miaraka amin'ny Andriamanitra marina io mazava ny soatra masina tsy mahay manota intsony tahaka ny Elia irery amin'ity planeta Terre ity. Ary zay nanaraka ny Elia irery no nandray ny hery tao anatin'ny Elia zay avy any amin'ny Yahosoa ary natonga azy tsy mahay manao ratsy intsony 2 ny isan'ny olombelona eto amin'ity planeta Terre ity miainao anatin'izany. Anjaranao koa miditra rehefa te hiditra ianao. Nareo ihany ve makany amin'ny lanitra lanitra teny izahay irery ihany ary vita soni. Zay miaraka amin'ny Elia irery ihany mam'ty planeta Terre ity mahazo makany. Ny androny nareo tsy maintsy mpanota foana nareo. Tsy manana akse amin'ny lanitra lanitra zany nareo matoy izy niraka amin'ny aminareo zao mieritretra fa tsy izy le anareo. Pisy loky ary mpisandoka io mody manao teny malefaka aminareo. Teny malefaka sady tsara lanitra no amin'ny tanany fony tsy ary saina. Zaloha mananitra andreo le menao ny mpitondra fivavahana ty malefa defaka tony. Mpiara-miasa amin'ny devoly nge io e. Teny malefaka sady tsara lanitra azafady. Teny malefaka
sady tsara lahatra no amin'ny tanany fonintsiary saina. Zany ingeny voalazany tenin'Andriamanitra. Andreo efa kitsika teny zay. Azay efa tena marana antsika anazy tanteraka zany. Any amin'ny Romanina fimo izy, Romanina 16-18 no vakitsika bokin'ny Romanina. Ho an'ireo mpiaino an'reto mpitondra fivavahana mpanao teny malefaka reto, ity ny nomeko anareo mba ho tonga saina nareo. Eno ity fa izy ireny Romanina 16-18, Romanina 16-18, fa izy ireny tsy mba manompo any Yahosoa tompontsika fa ny kibony ihany, ary teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tany fonintsiary saina. Ireo mpiaino an'io teny mandangolanga very amin'ny mpitondra fivavahana raha Jesosy io. Zareo iny ataonao fa malefadefaka tay, ry afa malala ao amin'ny tompo sy ny maro samihafa. Amitakanao anipy anao any amin'ny elo iny sary iny. Mba tonga saina e. Elia manao antsoavo amin'ny Amerikana, amin'ny Alemaina, amin'ny Frantsay, amin'ny Anglisy, amin'ny tsy haiko tsoa zay mpanaradian'i Jesosy tena mafana fohaninareo, amin'ny Breziliana sy ny Portugais sy ny maro samihafa any. Verena amin'izay nareo makaty amin'ny Elia. Eno ny feon'ny Elia, eno ny tenin'ny Elia dia mba tonga saina amin'izay. Dia nareo rehetra manerana an'izao tontolo izao, na Indien nareo, na Togolais nareo, na Afrikana, Sénégalais nareo, na Afrique du Sud nareo, na Egypte nareo, na tsy haiko na Danois nareo, izay ny momba nareo rehetra any e, mienoa ny tenin'ny Elia nareo. Dia mirahaso antsika samy hotahiana soa, mazava zay teny zay hoe ny teny mahitsy sy marina inona amin'izay, ilay hitondranao any amin'ny tena famonjena, ho any amin'ilay tena Yahosoa zay niantona teo amin'ny hazo fijaliana, fa iny ny tena niantona teo fa tsy ny Jesosy iny zany. Tsy nandatsaka ny rany zany iny olona anankiray fa pisoloky iny. Ny tena nandatsaka ny rany teo dia Yahosoa, ary miteny amin'ny hoe aza manota intsony. Fa zay rehetra nanota dia sady tsy mahita anany, tsy mahalala anazy. Le mpitondra fivavahana inge sady tsy mahita an'io Andriamanitra io, tsy mahalala anazy, raha zavy izy miteniteny foana. Manipy anao any amelatra an'io mpitondra fivavahana io nge, atsipin'io any amela ngena. Izy Jesosy mitovy larana, samy mpanipy olona any amela, izy Jesoa, mba tonga saina. Ny endry mahita loza ho ka mery, ny adala mandrosoka vo. Mirary so antsika rehetra samy miteny soa, ho amin'ny fiarahana fampianarana manaraka, dia antsika hariva afakary. So raha betsaka dada maray avany amin'izany teny izany. Fa tena famonjena ity teny ity. Tena fanavotana. Antsoavo atao amin'ny olombelona rehetra. Hitodika sy hiverina ho any aminao. Mamalia vavaka dada maray avao. Mamalia antso ianao. Vonjeo ny olona. Vonjeo mba ho avotra izy fa tsy ho maty amin'ireo devoly tsisy saina ireo. Dia ireo Andriamanitra tsy izy ireo. Vonjeo ny olona dada Yavasy Joshua. Vonjeo hatramin'ny farany. Voninahitra no mandrakizay. Aza atao mipetraka tsony izany teny izany raha tsy efa avy nampiasaina amin'ny olona rehetrarehetra izay tianao vonjena. Ary aza ataonao tafandrimandry izay mandre an'izao teny izao, izao fampianarana izao. Fa ataovy tena tsy tafatory tsony, tsy tafapetraka intsony, fa iantsoantso ikarika ny Elia amin'izay hoe aiza ianao mba hamonjy ahy. Hitady anao izy dada Yavasy Joshua amin'ny alala. Izany ny solo-tenanao ety, izany raha anao solo-tenanao dada Yava malala, tsy Yahosoa malala, voninahitra nareo mianaka manakizay. Atoika fa tena maro ny andreny teny ary vovonjy ho amin'ny fiainana manakizay. Amin'ny anaran'i Yahosoa. Amen. Izay ny fiarahantsika indray tamin'ny fampianarana rana vavalo amin'ny folo iny, mirahasoantsika samy tena soa ho amin'ny fiarahana fampianarana manaraka filamotompo.